Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny velarany fahasivin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafon'ny Malagasy. Paikady maro no nentin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana niaraka tamin'ireo fandaharan'asa sy tetikasa izay eo ambany fiahiny nanatanterahana izany. Maro ireo zava-bita raha ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Eo ny fanamboarana sy fanavoazana foto-drafitrasa, ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena sy voatondraka, ny tohana ara-teknika, ny fizarana anam-pamokarana ary fitaovana ho an'ny mpamokatra. Eo ihany koa ny fanamorana ny fahazahoana lalam-barotra sy fiarah-miasa amin'ireo mpandraharaha, ny fampiofanana amin'ny tanora ho mpandraharaha matianina, ny fizarana biby fiompy ary ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireny sy ny sakafo. Ho an'ny setry ny fambolena, nisy ny fanajariana lemaka voatondraka 590 hektara. Velaran-tany vaovao no hajariana izany 730 hektara ny velaran-tany nasy-panavaozana. Ho an'ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny trano indray, trano miisa 2 no nasiana fanamboarana. Foto-drafitrasa ho an'ny fiompiana miisa 2 no naorina. Anam-pamokarana voazara, masom-boly vary 4 taona mahery, masom-boly katsaka 2 taona, ny masom-boly villa 70 kilao, taosy zanakazo miisa 200 no voazara, zezika mineraly 120 taona no nozaraina ary zezika organika 700 faingo 9 taona. Ho an'ny fanofanana tanora 730 ireo tanora mpandraharaha ara-pamokarana voafana. Toy izao kosa ny vokabary nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny 2022 arahantsika amin'ny alalan'izao tableau izao. Ho an'ny setry ny fiompiana, fizarana zanaka biby fiompy 770 ny zanaka akoho voazara, raha 70 ny zanaka kisoa. Ho an'ny sehampiariana tantely 70 ny trano tantely voazara. Eo amin'ny fahasalaman'ny biby fiompy indray 5,207 sy 7 tapitrisa nisan'ny biby rehetra vita vaksiny. Ho an'ny fanalana kantsetsitra kosa 5,507 sy 7 ireo biby vita izany. Ho an'ny vinanasa 320 misy ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa nasionaly 4 lehibe, dia ny titre vert ny fanajariana sy fanavaozana lemaka voatondraka, anam-pamokarana sy fitaovana ary ny voly anikotrana. Ho an'ny tetikasa kazef toy izao ny vina amokatra karatany miisa 7,507 sy 7 alina. Ho an'ny tetikasa purpa raha ny sehatry ny fambolena vary, isy ny fizarana masom-boly vary 13 taona mahery, zezika NPK 120 taona mahery, ny zezika organika 700 taona ary ny pisitraka azo izany miisa 700. Ho an'ny fandaharan'asa forma prod, tanora ny sitraka fiofanana na galsa 20, tanora sy famokarana tantanam-pianakaviana ny sitraka fiofanana momba ny fitantanam-bola 520 ary teknisianina voafana 2. Ho an'ny tetikasa riplus toy izao aseho antsara izao ny vina ho tanterahana ny amin'ny taona 2022.